Miaraba antsika rehetra manaraka ny pejy resaka kely aho mahakasika ny liberté d'expression eto amin'ny firenentsika zany Madagasikara no tiako resahana. Dradradradraina lava ilay hoe liberté d'expression de eo ihany koa izy zareo miteny hoe mila limitena ny liberté d'expression de voalohany indrindra de anisan'ny droit io ny loi universelle de droit de l'homme de manambara an'io expression io liberté d'expression io de a Madagasikara indrisy mampalahelo fa tsy mitovy ny zo ny olona tsirairay aneo hevitra izay maneho hevitra de lazaina fa manohitohina ny filaminam-bahoaka kanefa raha ny tena marina de tsy manohitohina ny filaminam-bahoaka loatra fa manohitohina ny filaminan-tseza angambany zay angambany marina kokoa hoe ny fandriam-pahaleman'ilay seza ny voatohitohina rehefa maneho hevitra ny olona anankiray satria inona ny antony de rehefa maneho hevitra milaza ny zava-misy mampafantatra ny zava-misy amin'ny fiarahamonina ny olona anankiray ireo mpaneno lakilosy mpisitona lakilosy de lasa tonga saina ny vahoaka ka anao zay revolta izay de izay no antony isakanana ireo olona tsy aneho hevitra izay no antony anagadrana izay ataontsika hoe olona say miteny ny zava-misy izay ary zay olona miteny ny zava-misy de lazaina fa mpanohitra foana a Madagasikara mampalahelo zany zavatra izany. Vaovao henoko efa elaela izy ty tamin'ny fiatombohan'iny hetsika an'ireo collectif de candidats de nisy mpanao gazetiny Ako Info misamborina nogadraina lazaina fa nanaparitaka vaovao tsy marina de resaka kely za mahakasika ny vaovao tsy marina. Raha vaovao tsy marina aparitaka angambany no ho resaina de voalohany am'zany ny page Serasera-Mada Andriamatoa Toavin'Arabe anisany mpanelitsao amin'ny tambazotra Serasera Facebook ireo olona ireo efa voasambotra ve ny zareo efa nigadra ve ny zareo non satria inona ny antony satria mpiaro ny fitondrana mpilelaka ny fitondrana hoy izy ikoty ilay mahitsy ambo izay de nogadraina ny mpanao gazetiny Ako Info fa lazaina fa mpanao gazety Sandoka de rehefa nanao fanadiadiana ny tegna nanontany hoe ahoana marina mahakasika ny Ako Info de vao marina ankehitriny fa ny Ako Info zany de entreprise izay miorina any France manana ny taratasy feno ma entreprise anazy zany hoe voorina ara-panjakana fa tsy hoe ataontsika hoe entreprise mitsangatsangana fahatany manana numéro-na siraidy zany Ako Info zany manana ny statut famokarana vaovao mpanao gazety azy ny Ako Info tsy haiko aloha Serasera ve manana an'zany Serasera-Mada ny olona rehetra afaka milaza vaovao avokoa na manana zany na tsy fa mila jerena vaovao marina ve sa tsy marina lay vaovao de raha izay hoe vaovao tsy marina zay no ataontsika hoe nitazomana anagadrana ny mpanao gazety ny Ako Info de hoe zao hoe tena mitanila tanteraka tsy marina izany tsy rariny zany satria raha misy ny Plaza Lainga mpanelitsao dia Toavin'Arabe sy ny Serasera-Mada be dia be ny olona mitaraina am'ireo page ireo be dia be mampalahelo la izy hoe maninona de anelezana tsao ohatran'izany de maninona zareo tsy migadra maninona zareo tsy samborina satria
miaro ny fitondrana. De araka ny resaka eny mahakasika ny ako info de hoe tsy de ilay vaovao navoaka ny zareo mahakasika ny mpitandro filaminana hoe vahiny iny no tena antony nanakadrana any zareo, fa efa misy zavatra zay ataontsika hoe tsy tiany fanjakana avoaka, nefa zany hoe efa misy dossier ny fitondram-panjakana zany a izay ananany ako info, de tsy tiany zareo ny ako info ampafantatra ny vahoaka hoe ny zavatra tena marina. Tantaran'i Madagasikara dia ny olona ao amin'ny ako info, ny tompony ako info io de mianatra izay hoe histoire de Madagasikara, zay tantaran'i Madagasikara izay. Raha momba ny ataontsika hoe ampanjaka sy ny tariny io de anisany mahafantatra an'izany izy, ka izany de anisany efa ela ny fitondram-panjakana malagasy hono no miteny an'zareo hoe antsaharo ny zavatra ataonareo, io fandaharana ataonareo io. De ny zareo moa tsy manatsahatra fa manao an'le izy foana, de tsisy antony zany nahafahan'zareo miarete any ako info fa iny resaka hoe miaramila vahiny vazaha iny vaovao tsy marina no antony nanasamborana hoe mahatratrarina am'izay ny ako info mba tsy ho afaka intsony hanao ny asan'izy ireo. De le izy ange fa lozika hoe raha tena vaovao tsy marina maripototra tokoa ny antony, marina aloha fa tsy mety le hoe manaparitaka vaovao tsy marina izay, fa ry zareo reo de manana source ahafahan'zareo milaza fa vahiny tokoa ireny mpitandro filaminana ireny, ary ataontsika hoe nisy hainao manjery hafa ihany koa nilazan'zany tam'zany andro zany, tamy voaniny vaovao iny, zany hoe nanaparitaka sao zany no ny ampanganany zareo. De eto za miteny hoe maninona raha ampangana ihany koa ny serasera madasy toavina rabe, satria mpanaparitaka tsao sy vaovao tsy marina izy ireo. Mampalahelo lay izy hoe zay olona mahafantatra ny marina, tia ampahafantatra ny marina sy ny zava-misy ny vahoaka, de ezahina vonoina soparana avokoa. Jereo nga i babay gangstaba nesorina tamin'ny asany izay tsy misy antony mazava akory, tsy rariny zany. Hoay zay ty Madagasikara ty, hoentina ay zay ty Madagasikara tsika ity, firenena handroso ve de zany toe-tsaina hoentina ampandrosoana ny Madagasikara? Zavatra tsy hisy velively izany, tsy hisy velively, tsy ho afaka handroso velively tsika raha mbola izao ny hiainana eto. Tsia aoka itsika raoka malagasy ho tonga saina, aoka itsika hifoha fa tsy hatoritory, tsy andro betro intsony. Mirary soa.